Faly mitsidika ny tokantrantsika tsirairay avy manaraka an'ity fandarana Doria ty e. Karaha voanomaly atsika ny ao nateto malaky raha ty komasy lany jidy za io. Doria maro ny heviny. Fa eto lay Doria anarana ny ramina fotsiny andronan'ilay fandarana ary alavaina amin'ilay hoe domy ny rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena. Eny taona sy volana zay ny nanaratsika n'ity fandarana Doria ty. Zay rehetra vita dia nitahirizitsika ao amin'ny adresy YouTube ny hoe Fanabeazana Doria Imanovojery. Isaorantsika Andriamanitra ny am'izay. Indrindra amin'ny fanomezan'ny tompon'androm-pahavelomana ahafahantsika mizara ny sotsiny tsara araka ny teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo mizanaka mampara. Atomboy, aoreno, atsarao, azaniato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa ny onjam-peony amin'ny 3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana izany. Amin'ny lafiny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana any an-tokantrantsika tsirairay avy any dia namana anjaka mahavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia iavanareo Imanovojery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny maiva leroa. Lay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Anareo pondonomby malandy. Io manareo manaraka an'ity fandarana ty zany. Marambitsy miranga. Tany teran'ity zanam-pandarana ty. Ambarao ny hitanareo. Zay matory voko ndao tsika ampionjo. Fa zaka tao tsy ianara. Ny mibana zanam-pandarana dia ny fakasitrana n'ilay fandarana. Mba ho mariky ny fakasitrako anareo ihany koa zay nandefa SMS taty amiko dia ho tonomiko anareo sy ny toerana niavinareo. Sena sy papany Michel amin'ny farany ligne 3 amin'ny plaque 7. Godo mazava zany e. Dominika io tianay amin'ny complexe sportif ao. Jean-Claude mangapaika RN 4. Hervela Madiroval malaza donc koa Madiroval ao mitovy amin'ny Jean Aimé koa donc. Papa Bon Jovi Bemarivo ty Longo be Mandimby Raza Longo be izy ty amin'ny université Mahajanga ao. Zamanfila Ankoakala district Mitsinjo. Mamany Angelo Antany Malandy Avaratra. Malaza koa Mamany Angelo Tany Malandy ao. Naouda be io Longo be de Bismasoa. Estinati koa Longo efa ela ndraiky izy hita ndraiky izy tsy hita karaha kintana. Amparilavan-Katsepy ao. Tila du PPN Ivan Marerano commune Belbaka. Mazava koa adresy zany e. Freddy sy Erika Akazomborona Mahavozaza. Zamansila Fokotany Beantsiva commune Katsepy district Mitsinjo. Godo mazava adresinao Zamansila. Zay nareo nandefa SMS taty amiko ary dia ankasitrahako zay fandefasanareo SMS zay. Maro le resaka ao fa io mba fasikrenakay manokana sa. Fanamariana amin'ny voalohany volana Jona taona 2023 avy zao feno 7 taona amin'ny fandarana Doria. Vina dia te ankalaza azy io zahay. Fa raha misy tolo-kevitra avy any aminareo dia raisinay an-tanandroa. Fa treto moa zany miandry foana zay zay mba alefanareo. Dia anisany mandrafitra n'ity zanam-pandarana ty koa teny fankaherezana. Zao ndray ny teny fankaherezana hozaraiko aminareo. Amin'ny fiainana maro ny tranga mandrafitra ny fiainan'ny zanak'olombelona eny anivon'ny fiarahamonina eny. Raha ny zavatra mahakivy misy foana. Raha ny zavatra mahadiso fanantenana misy foana. Raha ny zavatra mampalahelo misy foana. Raha ny zavatra mampitomany misy foana io. Raha ny zavatra mafiatrehana amin'ny fiainana io misy foana. Fa ilaina ny manana an'Andriamanitra ho namana dia hifaly foana ary tsy avela no kivy ianao. Hitraka foana ary tsy avela no ketraka ianao. Androso foana ary tsy avela no resy ianao. Hiarina foana ary tsy avela ho lavolefona zany ianao. Andresy foana anao amin'izay rehetra atao ary tsy avela ny mitomany zany ianao.
zay indray ny teny fakahirezana nozaraiko anareo. Raha misy tsy mifanandrify amin'ny zay voalazako ny any aminao, aza tezitra, tsy miteny olona eto, fa loha hevitra no entiko, voelabelariko, de zay ny mba anjarako amin'ity fandarako ty. Fa tsy ianao, na ianao raha tsy hitako za ato anatin'ny studio ato. Mba hitoetra dia averinantsika lay loha hevitra narahantsika farany teo, mba tsy handalo fotsiny zany. Kofehem-pihavanana, zay ny loha hevitra namaritantsika azy. Anisan'ny tokana amantany ho an'ny malagasy ny fihavanana. Koa rariny, ary tena hitsiny, raha ilaina ny kofehem-pihavanana. Mba hahafahana miaro azy, mba hahafahana mikajy azy, mba hahafahana mikolokolo azy, mba hahafahana manandratra azy eo anivon'ny fiarahamonina. Zava-dehibe amintsika malagasy ny fihavanana. Amin'ny fiainana tsy misy ny tonga lafatra. Fa rehefa mandry ny eritreritra ao amin'izay rehetra nataonao, fa hoe nanao marina anao, de fa ampy zay. Amin'ny fiainana, namana tsy marina de toy ny aloka. Zany hoe, tsy hita miaraka aminao izy rehefa mahaizina ny fiainanao. Karaha le olo sasany reny mahita, bako laolo iny laolo teo, zany namako iny, za fa voaty izy nanjary tsy atako orialy mbo tsara za tsy mahazo. Fa izy iny izy jiaby tao. Miandro ny fiainanao mamirapiratra indray vao hitanao eo anilanao izy. Ny fahamafisan'ny kofehem-pihavanana ny tonga tsodrano teo amin'ny taolo razantsika. Rehefa mafy ny fotoram-pihavanana de tonga tsodrano. Ary ny tsodrano anisan'ny singa manandratra ny malagasy amin'ny fiainany. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe tsodrano zava-mahery. Ny fisiany fahombiazana iombonana amin'ny fiainana ny tena manamafy ny kofehem-pihavanana. Ndraisitsika ohatra tamin'izay moa hoe rehefa naomby mibaria tany amin'ny sanina, ny amafy ny kofehem-pihavanana malagasy. Zay izy raha amin'ny firenena malagasy manontolo. Fa raha hidina antsika amin'ny faritra, de zay mampahomby an'iny faritra iny ny tena mampatevina ny kofehem-pihavanana. Feny! Zay tsy misy fahombiazam-piainana iombonana de malemy ny kofehem-pihavanana. Anisan'ny onja lalina manambatra amin'ny fiainana malagasy manontolo ny fihavanana. Tsisy afaka miady hevitra amin'izany. Ary mbola mafisinoabolana malagasy io amin'ny lanjan'ny fihavanana malagasy. Indrisy ankehitriny fa tsy misy mihevitra tsondro rehetra reo. Anika maro amintsika malagasy ny tsy manana fahendrena hitondrana fiainana intsony. Tamin'ny malagasy, alohan'ny zavatra rehetra de ny fihavanana. Tsy nisy varotra zany talohan'ny fihavanana. Tsy misy fanambadiana zany talohan'ny fihavanana. Amin'ny fiainana, tandremo tahaka ny anak'Andriamaso ny mifankatia mifanisy ratsy zany. Ka zay mahavita be ny manenina amin'ity fiainana ity fa tandremo avako aby. Tamin'ny taolo razantsika, ny havana dia lehilahy fikately. Zany filazan'ny taolo azy. Manamarina, manamafy ny fitiavakavana zany. Amin'ny fiainana, ny fo manome ny tena zava-dehibe fa tsy ny zavatra omena. Zay ny taloha. Satria tsy misy mahatondra zavatra miala eto amin'ity tany ity ne. Fa ny fihetsika natao ny tsaroana. Araka amin'ny fomba fiteny manao hoe tantely tapabata zany ka ny fo ny mameno azy. Tsy hanika voky tsy akory fa nofokena amin'ny tam-pihavanana. Amin'ny fiainana, manamafy ny kofehem-pihavanana ihany koa ny fiheverana ny maha olona satria ny fanahy ny olona. Amin'ny fiainana, ny hery tsy maleo ny fanahy. Amin'ny fiainana, ny fanahy ny tena tanjaky ny olona. Amin'ny fiainana, ny teny malefaka, ny teny mora, ny mahamora fihavanana. Ary ny fanajana ifanaovana ny tena manatevina ny kofehem-pihavanana. Fa maro amintsika manko ny manao fomba ny drakaka amin'ity fiainana ity. Manakory ma ny fomba ny drakaka? Arakaraka ny anadovanao azy amin'ny marina, amin'ny rariny, amin'ny hitsiny no mahafaty azy amin'ity fiainana ity satria efa zatra ny lona ao anatin'ny loto avako abe. Maro zany. Anao koa tsy mahay tsara anao anadio azy, anao ndo matindreo eo. Ny fihavanana ohatran'ny landy amin'ity fiainana ity. Maty fonosana, velona hitafiana, ary raha madilana raha mpanondro. Mba hanitsina azy zany. Anisany tsy mba afaka ambavany maro no hoe aleo veritsika alakalam-bola toy zay veritsika alakalam-pihavanana. Zay mbola korana zany tsy efa angano laolo.
korana tavela ohatra ny efa lasangano am'izao ny manjaka am'izao de ny manao ny tiany fa tsy ny tokony atao zanaka nateraka tsy mahay mamaly babena manilika ny nahitana masoandro amin'ny fiainatsarotra trosa tsy voaloara-potoana miafara trany amin'ny fitsarana nefa mpinamana mpiavana mpiaramonina mpiray fikambanana mpiray firenena aiza ny aretan'ny fihavanana am'izany maro am'izao ny manao ny fomba mivitsika amin'ity fiainana ty manakory koa ma ny fomba mivitsika ny vitsika mitondra valalam-bava mba hitany maro ny kibo asiana azy ane tsy sisy fa ny dera ny tena be amin'ity fiainana ty nefa tsy omby izara aminamany fa mahafaly azy foana mahitanao maniry mahafaly azy foana mahitanao mangataka tahaky ny fary ny sotoaviny indrindra fa ny fihavanana ny fary mamy zany mitovitovy amin'ny fihavanana ka izany mahatonga anay miezaka miady ny fakany am'izay mety aretany kofem-pihavanana fende zao ny fanaovana an'izay tokony atao ihany no ahitana fiainana mahasambatra amin'ity fiainana ty fa ny manao ny tiana atao mazana mitondra anao any amin'ny lalam-pahaverezana efa misa 7 mahery ny totaly noabolana malagasy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro ho an'ny malagasy de manontany zay eto ampahatsorana ny hoe mba afiry am'ireny mba fantatrao satria anisany manamafy ny kofem-pihavanana koa ny fahalalana an'ireny sotoavina reny ary tena anisany zokina ndraikitra amin'ity firenena ity ny manampy ny mpiray tandrazana amin'ny arakevitra amin'ny toroay indrindra amin'ny ara-panahy fa mba firy any amintsika any manao an'izany raha misy olo mba mitady hevitra na misy olo mitady toroay za mampampianatra anao zany hoe tsy natao hifampizara tsony atsika tsy manana finiavana tsony ny mpiray firenena ny hifanampy na anao mitovy kolera aminanazy boko anao mipia fa na koa kolera hafahafa joy ana tsy mahazo ndresantsika koa tam'izay ny hoe hafahafa ny olombelona amin'ity fiainana ty indrindra fa ny tsy manana kofem-pihavanana hoentina miaina ianao lay nanampy azy tamin'ny fiainana ianao ndray ny enjeny ianao lay nanarina azy tamin'ny fiainana ianao ndray ny potehiny ianao lay nanavotra azy tamin'ny fiainana ianao ndray no fisainy ianao lay niaro azy tamin'ny fiainana raha sendrapotraka amin'ity fiainana ty ianao ndray nge ny latsainy ianao lay androm-piainany tamin'ny fiainany ianao ndray ny noazirany ianao lay nahitany soa tamin'ny fiainana ianao ndray ny no ifiterany rehefa izy ny tafita amin'ny fiainana de ianao zay nanandratra azy ndray ny no alaviriny fa rehefa izy ny resy amin'ny fiainana de ianao ndray ny tadiaviny azadiny fa ny marina ny tanjaka ny osa amin'ny fiainana iainantsika ty avako abe ary maro amintsika ny tsy mahandry raha ela zany amin'ity fiainana ty zay tsy madigny raha ela bako zay mila honio koa eo tsy zay le fiainana azadiny fa maro ny zavatra hovany ela amin'ity fiainana ty de tam'izay mo ny elanelantsika satria misy foana ny tsara misy foana koa ny ratsy ateraka ny ela de hoy zay tam'izay hoe mahafotsy volo ny ela fa mahalehibe ny kely ny ela mahasolalo ny ela fa mahendry ny adala ny ela mahabanga nify ny ela fa ahitana ny marina ny ela ny mahahosany matanjaka ny ela fa avitanany atao ny ela ary iadanany eto tany ny ela raha manaja ny kofem-pihavanana zay ny narahantsika farany teo satria maro ange ny tiana horisany fa mba fehezin'ilay loha hevitra de tsy dia mivoana firy taridala-piainana ho an'ny taranaka zay ndray le loha hevitra raha vela malalaka ny hoe safidy-piainana dia vola ihany vola hatrany no filamatra ifanaovana sy ifampitariana eo anivon'ny fiarahamonina ekembe sy maro fa tena toerana fanangonan-karena ny fotoam-pahavelomana raha tsy misy ny taridala-piainana ho an'ny taranaka amin'ny fiainana
tany very sotoavina ny tany beaziny vola mankarena zany. Tsy maintsy didy mibesandry sy ny manao tsindrio falavo no manjaka. Sanatria mivava zay lay fiarahamonina mitsongolika noho ny vola, ka ny lohany ray no mandeha tany fa ny tongotra no ambony. Zay lay mifangarika amin'ny atao ny hita. Feheziny vatana ny saina sy ny fanahy tsy hivelatra sanatriany izany. Ary zay ny tondranay an'ity loha-hevitra ty hoe taridalam-piainana ho an'ny taranaka, fa tsy navela fotsiny hoe safidim-piainana. Araka n'ilay teny faneva amin'ny fandaharana ny hoe rehefa soa rehefa tsara dia zareo amin'ny zanaka mampara. Atombo iaoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Ilaina tompona andraikitra amin'ny ankohonana. Ilaina tompona andraikitra amin'ny fianakaviana. Ilaina tompona andraikitra amin'ny fiarahamonina. Ilaina tompona andraikitra amin'ny firenena ny amin'ny taridalam-piainana ho an'ny taranaka. Mba tsy ho potika na ho very ny sotoavina sy ny fahendrena malagasy. Nisy fotoana tena efa nikemibe sy maro fa toerana fanangonan-karena ny fananana fahefana. Dia lasa mpanao politika jiaby ankamaroany malagasy. Soa ihany fa tany tantanin-Dragnahary tenositsika ty. Ka tsy avelany ahazo faka-eto ny mpanao ny tsy mety. Tsy avelany ahazo faka-eto ny mpanao ny ratsy. Rehefa ataony manampy sy manala amin'ity fiainana ty dia aleo taridalam-piainana ho an'ny taranaka miainga amin'ny fanantenana. Zany no atao. Toy zay miainga amin'ny tahotra amin'ny fiainana. Fa ny tena lehibe indrindra dia ilaina ny mametraka ny tanjona tsara eo amin'ny fiainana. Ary reny tanjona petraka reny no mitaratra ny safidim-piainany tsirairay. Ary zany tsy kisendrasendra. Tsy kisendrasendra amin'ny fiainana fa izay nafafinao ihany jinjainao. Mamafy setroka anao? Tsy maintsy mijinja tomany. Izay mamafy rivotra tsy maintsy mijinja tadio. Fa izay mamafy vary ihany mijinja vary. Ny safidim-piainana dia tokony arahana taridalam-piainana. Manomboka amin'ny asa atao ivelomana. Manomboka amin'ny fianarana ho ratovina. Manomboka amin'ny olona hovadiana izay ahazoana taranaka. Amin'ny fiainana tsy misy olombelona eto ambany masoandro ka hiteny hoe aleo fiainana isafidy ho aho. Diso zany ary tsy fanao. Satria ny safidinao amin'ny fiainana no mamaritra ny lalam-piainanao. Manomboka amin'ny 20 taona ka hatramin'ny 30 taona no tokony isafidy ny lalam-piainany tanora. Na izy isafidy anorona ny fiainany. Na izy isafidy amotika ny fiainany. Anjarany arakaraka ny taridalam-piainana ho an'ny taranaka. Hoentinao ho an'ny taranaka ao zany. Amin'ny fiainana hota avokoa zay adosoana zay vitan'ny olombelona rehetra zany. Na sitrapo zany na tsia. Amin'ny fiainana ny ratsy dia mifanohitra amin'ny hoe tsara. Ny ratsy zay manondro toetra tsy mifanaraka amin'izay tokony ho izy. Amin'ny fiainana ny tody tsy misy fa ny ataony miverina. Zany hoe na tsara na ratsy zay ataonao tsy very. Na oviana na oviana tsy very fa miverina milainanao azy. Araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Amin'ny fiainana ny mahalala tsy manoro ny namany dia tsy maintsy andrasany atambo. Lalam-piainana zany. Hoe anao mahay boka tsy ambaranao namanao fa ambelao izy zao to fa so izy loso. Tsy maintsy andrasany atambo anao avako aby. Lalam-piainana zany. Ary ny torotsy mino amin'ny fiainana tsy maintsy andrasan-doza. Ka tandremo avako aby fa ilaina ny taridalam-piainana ho an'ny taranaka. Amin'ny fiainana tsy misy olona manapahalavo rariana zany. Na zavaboary io aza. Io anao zay mitady ny tonga lafatra io. Diso hevitra anao avako aby fa manova Tsy misy ny fanaperana amin'ity fiainana iainantsika ambony tany ty. Tsy misy zany fa adalanana ianao. Fa ny fahaiza mionona ny tena fahaiza miaina amin'ity fiainana ty. Fa aza mba manonofinofy tontolo tsy misy
tsy ny amampondro zany avako abe maro manantenany zany avy aminanay ty fanareo sambatra joya ivandy tsy marina zany. Misy fomba fitenin'ny taolony hoe mamy ny fary fa misy fakany, mamy ny tantely fa misy otany, finy amalina fa misy taolany, mamy ny akondro fa misy odiny, manitra ny voasary fa misy tsilony, fehiny de zao. Tsy ty tany ty ary tsy tanjony ty tany ty amin'ny fiainana ty ny anapataperana zany, fa vahiny atsika ny eto ambony ty tany ty, fa mbola misy ny any akoatra. Io le fiainana mandrakizay doria, ampidiro kely doria ngatsika jiaby taitra, fa manaovany marina, manaovany tsara, ho tapakila hoentinao miditsany avako abe, fa any tsy misy gise ividianana bie koa voty eo anao koa iamby an'izany, tsisy. Zeny tsara nataonao, zeny marina vitanao, io ndro bie nentinao miditrany, fende zao. Amin'ny fiainana ny amisavisana ny ratsy no aviany soa, fitenin'ny taolo razantsika zany. Amin'ny fiainana ny fahafatesana no akaso faratampo ny aina ambony ty tany ty, fa ny fahalalana onina amin'ny fiainana no fanefitra ananana fahendrena. Io fahendrena inge tsy tonga ho azy, ary tsy kila ola mendragnary azy zay tsy mitady azy tsy ameny, nefa ny ondro apinga ahafahanao mamakivaky fiainana, manamora ny fiainana iainanao ambony ty tany ty. Jereo any aparany any, tiako tenenina amin'ny aparany rehefa samy matoy, hafa foana le ninday fiainany tanatin'ny fahendrena ndraka ditra reny. Lazany ditra hita vela lerany anao matoy, tsy mibody koa hoe lality ondra iny iny miady joya mangataka amparendro hita aminanao tsy mety. Amin'ny fiainana ny fandalana ny mety sy ny tsara no afana amin'ny feny fo, zay ny tokony ho izy. Amin'ny fiainana ny fahamolantena no fiarovana manoloana ny akivina amin'ny ty fiainana iainantsika ty. Amin'ny fiainana misy fitsipika amin'ny fitondratena tsy maintsy arahana manoloana ny fahafahana, manoloana ny fahalalahana, manoloana ny herim-po, manoloana ny sitrapo. Raha tsy manana fitondratena anao avako aby tsara, anao very. Amin'ny fiainana ny finiavana amin'ny tsara de ilaina fanolokolona, tsy hoe zany any nanao tsara zakajolaloambela ho any, tsy maintsy kolokoloinao iny mandram-pialanao ambony ty tany ty, adidinao zany amin'ny aigninao, satria rehefa ny tsara tsy kolokoloinao, ela ny ela vaso koa izy karaka zaka jiaby manjary ratsy. Zay tokony isiny firaisakina sy ny fiombonana amin'ny ty fiainana ty, zay ny tena zava-dehibe. Fa rehefa anao lalo hainao nety tabianao tsy hitambaranao amin'ny namanao, anao vola io nanakay zeny tia magnaraka, zeny tsy tia tsy magnaraka, tsy mety sa anao ndro very fa tsy le namanao. Zavike reo iny ane mivola ambadika ao, navoka fulany, anao avy amindreo jiaby eo reo miparitaka, eo basy laola eo manaraka koa, eo anao voty eo, fende zao. Mamy ny miaina, ny lehibe am'izany de ny fahaizana amin'ny fehtena, mamy ny aina, fa ny lehibe am'izany de ny fahaizanao amin'ny fehtena, satria amin'ny fiainana mitovy lenta amin'ny biby ireo zay tsy mahay mife ny faniridy amin'ny ty fiainana ty. Maro zany, maro zany. Mitovy lenta amin'ny biby ianao zay tsy mahay mife ny fanirinao io, fa zay manandratra ny mahaolona no fahaizana amin'ny fehtena, indrindra fa ny fifehezana ny fo, araka n'ilay fomba fiteny manao hoe fiteny mahazatra izy ty fampiasan'ny taolo. Ny kibony be eriteri-dratsy
ka ny vavany mahazo loza. Ny masony ty jerijery ka ny fo no mahazo loza. Amin'ny fiainana ny fo rano mafana ary ny tendrom-po tsy mba namana. Tandremo avako aby. Misy zaho mba mamangotrengo reny abiriko simy. Anao koa fa tsy magnaraka kabarin-dragnahary zay atanao misy jery adoso ny jerinao. Ambelany anao manaonao foana vita raha nataonao ny apody ny jerinao iny. Anao tondro manimbo ny ainao. Amala ino koa kabarinazo nakay ty. Azafady. Eo anao tondro manimbo ny ainao. Ha mazana nenina nenty laolo. Satria amin'ny fiainana fo rano mafana ary tendrom-po tsy mba namana ary le olo rerany korana. Zaho somonga iny manampanteko neto ia zaho. Hay mankadala olo zaho tsy hainy. Anao diso avako aby fa fo rano mafana ary tendrom-po tsy mba namana. Amin'ny fiainana ny fo ny loharano ipoirany ratsy rehetra amintsika olombelona velona ambony ty tany ty. Ka raha tsy hainao mitaiza azy anao very ary zay mba any tombony ho andreo mandala ny fanatanjahantena entina mba mitaiza n'iny fo iny. Satria karaha ataonay leran'izay mba misoma boly, misy momanao lavo, misy momanao maratra, misy momanao voadona, fa ny fahazaranao miatrika an'ireny rehetra reny dia ohatra ny ahafahanao mitondra fiainanao. Zany hoe vitsy raha nataoko ny manampy sy manala amin'ny fijerena amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny ho anay mpandinika ara-piarahamonina, vitsy amin'ny olona nanao fanatanjahantena ny tsy mahay mitondra fiainana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Satria efa izarany eny am-pilalaovana. Misy leranga zay rehefa nanontaniana izy amin'ny mpianatra inona mba torohevitra omena an'ireto tanora reto fa be da be amindreo ty mania sia. Dia izy hoe zaho izy tsy manana teny ambara firy fa ny antorokevitrako dia zao hoe mianara ny am-pilalaovana fa aza milalao any am-pianarana. Tsotra kely zany fa tsy mety mifamadika. Ohatra ny kiraro sy ny tongotra. Ny tongotra no entin'ny kiraro fa rehefa ny kiraro no entin'ny tongotra fa madika. Mianara ny am-pilalaovana fa tandremo milalao any am-pianarana dia ombako zaraina aminareo tanora koa zany zay amin'ity fiainana ty. Rehefa anao zatra mianatra any am-pilalaovana ka tsy milalao any am-pianarana dia zay rehetra hitany masonao dia misy lesona azo raisina avokoa. Araka ny teniko teo hoe amin'ny fiainana ny fo no loharano ipoirany ratsy rehetra amintsika olombelona velona ambony ty tany ty ka ilaina ny taridalam-piainana ho an'ny taranaka. Zay moa matetika averimberina foana hoe naninona moa tsy natao hoe safidy-piainana. Raha safidy-piainana izy iombonany maro dia ny vola foana, vola hatrany dia didiny besandry zany no anjaka. Ary ny tsy maty manota miha mitombo miavosa. Fa raha ohatra ka nisy taridalam-piainana le izy ho an'le taranaka, zay moa zany ny tena tsara indrindra. Satria zay fanabeazana zay no tena entina mamolavola ahatonga an'ilay taranaka anam-pahendrena. Satria nisy fotoana ndresaka manolo dia hoe amin'ity fandarana ty foana moa matetika no ifaneraserako amin'le olona dia zaho manana eritreritra anao zosozosozoso. Sady mety zany, sady mety hitadiavam-bola dia za efa feno taona nitadiavako vola za tsy nety nahita za fa tsy matoka hitady karaha nanaovako azy. Fa zao tsy ny vola ny zava-dehibe amiko fa tsy anao tanora io satria fa nandany rondo aman-taonany maro nitadiavana tsy mety mahita. Dia za aleoko mionona amin'ny eo foana fa raha hoe zao koa mbola hiverina hitady dia le vola indray no lasa mpampianatrako tsy dia tsara loatra fa aleoko mizara tahaka an'izao ifanaovantsika zao. Io loha hevitra antsika hoe taridalam-piainana ho an'ny taranaka io tsy azo tsinotsinoavina
satria nahoana reo taranaka atsika reo any ianao ny anteherany raha tsy zany de midona mirindrina izy amin'ny fiainany zay no natonga any amin'ny teny hoe anisan'ny zokina andraikitra amin'ity firenena ty ny fanoroana ho an'ny taranaka nefa ny vitsy amintsika ny mametraka ho masina an'izany fanabeazana ny taranaka zany. Io moa anisan'ny teny fanevan'ity fandarantsika ty ary tena ombako apita amintsika rehetra mihitsy ny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo am'zanaka mampara atombo iaoreno atsarao aza mianto na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato satria reny ihany anie no avy nyty firenetsika ty raha pitso sy afaka pitso e fa tsisy akamantatra zany araka ny teniko teo hoe anao zao ve mamafy setroka de tsy jinja tomany ary be da be ny manao an'izany ho an'ny taranany alefaso alekôly any tsy haiko reo fa manimba ran-tanàna eto foana nefa ny fanabeazana voalohany tompona andraikitra am'izay dia ianao ao atokantrano ao de ny fiavahany zanakao amin'ny zanak'olon-kafa de ny fahatsaram-panabeazana avy ao aminao ao fa tsy avy amin'ny lekôly any anie manampy sy manala andro maro any fianaran-desona andro maro any fa ny fahalalana ny mety sy ny tsy mety ny tokony atao sy ny tsy tokony atao anao ao tompony andraikitra am'izay zay le taridalam-piainana ho an'ny taranaka fa vitsy ny mametraka an'izay ho andraikitra ngeza be ho an'ny taranany satria na ny fomba mampanao ara tsy hain'le zaza mamenatra tena mampalahelo satria ianao tsy nanoro azy ary ianao tsy maintsy voatonona tia voatonona tsy tia voatonona rehefa misy tranga tsy mety ataon'ny taranaka ao mba taranaka eo koa mareny reny taranaka andeo ary leshe anao tsy maintsy voa feny de hoe ilaina ny taridala-piainana ho an'ny taranaka araka n'le nambarantsika teo hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo mizanaka mampara atomboy aoreno atsarao aza miato na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato boribory ny amin'ny valo tapotra amin'ny fotoanatsika ialako tsindra ohatra ka nisy natohinanao zay fomba entiko ny teny azy teo zay tsy ianao ny teneniko tianana ny tsara de manambara fa ity fandarana ty de fandaram-panabeazana ananatsika fiarahamonim-pahatsarana ndray andro any efa fihinako tsy antanana fa miombon-kevitra mitarika anao mba iombo-po sy iombo-kevitra tsika anaparitaka azy iny anivon'ny fiarahamonina sotra indrindra tompoko amin'ny herin'ny an'io toy zay indray miezaka mitondra aloha hevitra vaovao